dia zava-dehibe amiko ny ampita aminao izara aminao fampianarana lehibe mihitsy any marina fa lehibe daholo ny zavatra ambaran'i Jesosy momba ny tenany fa ty anankiray ty a tena anova zavatra be dehibe amin'ny fiainanao mihitsy rehefa tena tsapanao ny lanjana mampalahelo ahy rehefa mijery sary mihetsika dia iny mpandevenana levetantsika fanao zareo nivelany dia io salamo fa 3:20 Jehova mpiandry ahy tsy hananjava-mahory ahy mampandry amin'ny maitso izy dia matetika moa amin'iny toerana anankiray fandevenany zareo vahiny matetika dia toerana anankiray be ay maitso be azo manodidina dia mieritreritra hoe hatrany ambolohany mihitsy no tokony hitenenan'ny olona anankiray hoe Jehova no mpiandry ahy androany dia iresaka aminao ny amin'ny hoe mila mpiandry isika tsy afaka mandeha rehetra isika amin'ny fiainantsika tsaroa fa Jesosy ny teny hoe mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamona raindringana indraindray misy olona lay mpanahy mihitsy teny hoe tsy misy ny devoly fa miteny aminao misy ny devoly tsy mila mahita azy miseho akory fa jereo ny zava-misy iainantsika fa misy ny devoly ary miasa misehatra maro eo amin'ny fiainan zanak'olombelona izy androany dia ampita aminao ny amin'ilay hoe Jesosy milaza ny tenany hoe izaho ny mpiandry tsara matoa Jesosy milaza an'izay dia azadiny fa nisy an'ilay teny nambarany teo aloha ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono any indringana ny devoly dia nanapotika anao ny tanjona ny andrava ny fiainanao ny ankohonanao ny firenenao ny amafy ny aiziny amin'ny endriny rehetra zany ny tanjona fa aza matahotra ekeo le fanambaran'i Jesosy ny tenany ho anao manokana mila mpiandry ianao aza mandeha rery aza mandeha amin'ny fisainana fotsiny mila mpiandry ianao ary Jesosy manolotra ny tenany ao anatin'ny fanambarany hoe izaho ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry manaona tokoa re zany aben'ny fitiavany zany manolotra ny ainy izy satria fantany fa very ianao fantany fa niatra taminao ny heriny niota dia niditra ny fahafatesany tamin'ny endriny maro teo amin'ny fiainanao dia matsapan'izany ianao rehefa ao anaty alahelo ao anaty tebiteby ao anaty fanahiny ao anatin'ny aretina ao anatin'ny olana samy hafa dia Jesosy te hiditra antsehatra maizy azy eo amin'ny fiainanao zavo izy mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny ianao zany lay ondriny Jesosy raha manaiky azy hanymy azy ny toerana mampiandry azy eo amin'ny fiainanao ny ondry dia miankina tanteraka amin'ny mpiandry azy ny fiainany mpiandry no mitarika azy amin'ny toerana misy ay maitso mitarika azy amin'ny toerana misy rano madio hosotroana mpiandry no mandray ny fepetra mba tsy ho tafian'ny ambodia tsy ho viravirai'ny liona sy zay biby hafa ihany koa tsy ho alain'ny mpangalatra tsy ho lasa mpandroba ny ondry ny mpiandry dia miantoka mihitsy izy ny fiainan'ilay ondry manontolo ary zay ny fiainana kristiana mampatsiaro hira anankiray zay fanaony zareo vahiny entre tes mains j'abandonne zany hoe tena mametraka eo aminao mihitsy ny fiainako manontolo a Jesosy tsy andeha irery tsy andeha fanapaha-kevitro manokana fa manaiky anao ho mpiandry ahy ary satria izy fitiavana tsy manery izy ny devoly manery sy mamitaka zay natonga ny Jesosy ny teny tamin'ny reo mpianany hoe ataoko mpanarato-olona ianareo izy tsy ny tena ataoko mpanjon'olona ianareo satria anatin'izay dia misy jono misy fintana misy fitaka fa ny mpitory filazantsara kosa dia mpanarato
mamelatra ny arato ny filazantsara ary de tsy terenany olona miditrao fa antsitra fo zay nyresany an'le vavahady mba hidirana ary efa tafiditra ao mivala de izy hoe zany mpiandry ianao ao anaty vanim-potoana mampitepitepy sy mampanatsika am'izao fotoana zao misy fanontaniana be diabe ary milaza aminao sady efa ho betsaka ny zavatra miova mihitsy ao ambadika zao teo zavatra lalovany zao tontolo zao kanefa za milaza aminao aza matavatra Jesosy no mpiandry tsara no porofony zany tamin'izy nanolotra ny ainy hamonjy anao ny anjaranao manaiky le fanomezana atolony ary tsy mifanomezany ihany fa izy mihitsy ny mpiandry tsara de tena miatanteraka ary zao ny zavatra mahavariana rehefa niteny Andriamanitra hoe nahita lehilahy araka ny foko ao izy rehefa niresaka momba ny Davida mpanjaka de Davida fantatsika eny amin'ny Salamo 7:20 niteny hoe Jehova ny mpiandry ahy ny olona araka ny fon'Andriamanitra zany de ny olona mino miainy ny amin'ny hoe manana mpiandry tsara izy ianao ko ve te olona araka ny fon'Andriamanitra ekeo Jesosy Kristy amin'ny mampiandry azy izy no mitarika anao izy no mitondra anao de afaka hiteny tahaka ny Davida ianao hoe mampandry amin'ny maitso izy mitondra morony ny fialan-tsasatra izy mamelombelona ny fanahiko izy mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy dia ny faranany mihitsy aza hoe eny tokoa fa soavana sy famondram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako tsy le fahasoavana ntsony ny tedavina tsy le famondram-po intsony ny tediavana fa rehefa manaiky an'le mpiandry tsara de lasa manaraka ireny isan'andro mety gaga angamby ianao tsy de hitanao loatra amin'ny teny hoe mangatany am'izao tediaviny am'izao fa raha ny tena izy ekeo fotsiny le loharano ny zavatra rehetra meteza ho andrasany meteza ho fanana meteza ho ampianariny de ny fahasoavana sy ny famondram-po anaraka anao amin'ny andronao rehetra amidika teny en français courant de hoe me suivront pas à pas saky ny mamindra zany de manaraka ny famondram-po manaraka ny fahasoavan'Andriamanitra lasa tsy karohina be aminao ny fitahina tsy zay ny tena tedavinao tsy lasa karohanao be ny atao hoe fahombiazana tsy zay ny tena tediavinao ary zay le ambarany hoe raha ety an-tany any nanentanantsika ny Kristy de mahantra indrindra ny olona rehetra fa le loharano mihitsy le loharano izy mihitsy ny katsahinao ary efa izy mihitsy ny katsahinao de miatra amin'ny fiainanao fa manana mpiandry tsara ianao mpiandry mikarakara anao mpiandry miany fiainanao mitsinjo anao isan'andro dia atserovako ny lira hoe Jesosy ny mpiandry ny fiangonanay ny feon'izy rery no hitokianay Jesosy le mpiandry tsara ary te hiandry ianao izy eto amin'izao tontolo zao maranako azy de ny olona manam-bola ny olona manana fahefana no manana mpiandry manana garde du corps manana gardien eo amin'ny trano tsara zany sa tsy miteny hoe ratsy akory zany fa za manambara aminao misy anankiray miteny hoe afaka manana mpiandry tsara ianao zaho lay mpiandry tsara rehefa ekena izy ho mpiandry tsara apetraka ho feno sy taterika amin'ny fiainanao zay mahampiandry tsara azy zay hanana fiadanam-po ianao hanana fitsaharana ianao hanana fifaliana ianao ary de omeny ianao hanampy ny zavatra rehetra satria ny mpiandry tsara de mamonjy ny ondriny ary avy eo izy de toizany ny asany miany ondriny izy mikarakara ny ondriny izy mamana ny ondriny izy mamelona ny ondriny izy ary mitahanao hatramin'ny zava-tsy nieritreretinao azy ary iny ko fotanteraka aminao atoato raha tena mino ianao iteny hoe mitondra eo amorony ony fialan-tsasatra izy zao anao misy tepotebo zao anao misy fanahina zao anao misy olana andramboka izao fa tsara Jehova ho tahina ianao ary ho tahina ny teny izay nampitaina amin'ny